Fanazavatsika rehetra indray mpanaraka eto amin'ny pejy service malagasy visa Belgique au Kenya indray ny tenako araka ny message be dia be izay voarainay avy aminareo de tsara ny manao ity vidéo fampahafantarana ity satria maro ihany koa ianareo ny vaovao ato anatin'ny pejy izay manaraka anay de nanapa-kevitra zahay hoe aleo atao vidéo iray manokana ireo karazana service izay atolotray mba tsy avery anareo ary indrindra ihany koa mba ahafahana mahazo tsara izay tianareo lazaina rehefa mametraka fanontaniana any anaty hafatra miafina ianareo. Tsara aloha zany ny manamarika fa ny eto amin'ity pejy service malagasy visa Belgique au Kenya ty de ny service MN no ao ambadika an'ity pejy ity ary ny anaran'ny pagenay no hoe service malagasy visa Belgique au Kenya. Ireto avy no karazana tolotra izay atolotra ao anareo. Voalohany ao anatin'ny service-nay de ny service séjour au Kenya. Io service io zany de natokana manokana ho an'ireo olona izay ho aty Europe ka tsy maintsy hangataka visa long séjour ary ho an'ireo firenena izay tsy manana ambasady ao Madagasikara ka tsy maintsy mivoaka ny ivelany makany visa. Ohatra zany zao ny makany Belgique, makany Luxembourg, makany Pays-Bas, makany Danemark zao ohatra de tsy maintsy ianao makany Kenya mangataka ilay visa izay idiranao ao amin'ireo pays ireo raha visa long séjour ilay angatahanao. Ka ao anatin'izay de ny tolotra ataonay zany de hoe ilay fotoana andehananareo makany Kenya iny ilay séjour ijanonanareo any Kenya de eo ilay service ataonay toy ny hoe hébergement mandritra ny fotoana ipetrahanao any Kenya. Eo ihany koa ny déplacement anao rehetra any Kenya zany hoe mitsena anao eny amin'ny aéroport mitondra anao any amin'ny TLS sy ny ambasady ary miverina manatitra anao any amin'ny aéroport indray amin'ny fotoana fiverenanao any Madagasikara. Eo ihany koa ny e-visa. E-visa ty de ilay visa idiranao ao Kenya de izahay ihany koa afaka mikarakara izay ary ny farany de ny accompagnement anao any amin'ny TLS na any amin'ny ambasady izay ametrahanao ny dossier anao. Zay zany ilay tolotra voalohany ataonay ao anatin'le hoe service séjour au Kenya. Faharoa manarak'izay de ny tolotra manaraka izay atolotra ianareo de ny service accompagnement ny ireo étudiants izay te hanao fianarana makaty France na any Belgique. Ho an'ny tanora rehetrarehetra zany izay te hanao fianarana izy na hiditra première année izy na licence izy na master izy de afaka manampy anareo izahay amin'ny resaka procédure rehetrarehetra sy ny taratasy ilainareo sy ny université afaka hipostulenareo ao anatin'izay. Ny fahatelo manarak'izay de ny service au pair. Ny service ataonay indray ato anatin'ity service au pair ty de ny mitady famille d'accueil ho an'ireo tanora izay hinanao au pair aty Europe. Amin'izao moa zany de Belgique ihany aloha no raisinay fa ny ankoatr'izay de efa feno ny plasy. Ka ny anjaranay zany ao anatin'izay teneniko izay de hoe mitady famille d'accueil ho an'ny ankizy au pair ary eo ihany koa ny mampanao formation isan-karazany anareo izay obligatoire ny fanaovana andreo formation ireo raha ohatra ka anao mila izay tolotra service au pair zay anareo toy ny hoe manao formation en appel de langue aloha ianareo eo ihany koa misy formation isan-karazany toy ny hoe secourisme, ny psychologie d'enfant sy ny pratika maro isan-karazany izay ilainareo hiatrehanareo an'io séjour au pair aty Europe io. Mariako tsara fa moins de 25 ans ihany ny tanora raisinay manao an'io au pair io, tsy asa akory ny ilay izy fa
ohatran'ny hoe séjour linguistique zany sy séjour culturel izay ahafahanao mampitombo ny fahalalanao sy fanampiana ho an'le famille ihany koa ny amin'ny fitezanany zanany dia izay ilay izy. Eo ihany koa ny fahaefatra dia ny service ho an'ireo mpiasa izay maniry asa any Canada na Québec moa zany mazava ho azy. Io service io indray dia ny ataony ao anatin'ilay izy zany dia ny mandray ny dossier anareo mijery ny dossier anareo sy manao sélection ny dossier anareo ary misy agence de recrutement miarahaba aminay any à Québec izay mandray an-tanana ny dossier anareo ihany koa ary manao recrutement rehefa voaray anareo ao anatin'ny présélection izay karakarain'ny service ameniny. Dia reo efatra ireo aloha no service ataon'ny service amenina amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay koa dia misy ny formation isan-karazany izay karakarainay manomboka amin'ity taona vaovao ity. Efa sokatra moa ny fisoratana anarana ao amin'ny formation secourisme izay atao amin'ity volana janvier ity ka manentana ho anareo izay te hanao au pair na mbola tsy zao ara fa hoe projet anareo pour l'avenir dia ilainy io zavatra io dia araroty sahady ny amin'ity fanaovana formation secourisme ity. Eo ihany koa ny formation hafa sy ny conférence isan-karazany izay karakarainay amin'ity taona ity misy thème isan-karazany hojerentsika fa holazaina aminareo manaraka eo ihany ny mombamomba an'izay formation sy conférence isan-karazany izay. Eo ihany koa ny centre kely izay ataonay hoe espace de loisir fandraisana ny ankizy rokatra amin'ny 10 taona ilalao mamaky boky izara zavatra mahafinaritra ao amin'io espace de loisir anay io ary ahafahany ankizy ihany koa mindrana boky hovakin'izy ireo any tokantrano any. Dia amin'ny ankapobeny zany izay ilay service ataonay. Ka raha ohatra ianareo ka liana amin'ilay service dia ny zavatra angatanay dia hoe mentionné tsara ao anatin'ny message izay ataonareo hoe mangataka information mahakasika ny service au pair ohatra na hoe mangataka information mahakasika ny séjour any Kenya ohatra. Amin'izay tonga dia mazava aminay hoe inona avy ny zavatra tianareo ahazahoana information sy tianareo anampinanareo araka ireto tolotra izay omenay ireto. Dia ny tena angatahanay ihany koa dia tsara ihany koa ny alohan'ny ametrahanareo fanontaniana any anaty message privé dia jereo aloha ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny page. Misy publication isan-karazany ao, misy information isan-karazany ao, misy numéro téléphone ihany koa afaka hiantsonareo. Dia alohan'ny ametrahana fanontaniana dia jereo aloha ny zavatra rehetra efa nozarainay fa matetika zavatra efa nozaraina sy lazainao anaty vidéo ao anaty page daholo no mbola angatahanareo information any anaty message privé. Dia betsaka no tsy valinay moa satria tena tsy voavaly intsony le izy vu que tena be dia be ilay message nareo. Ka zay zany mba fangatahanay hoe alohan'ny ametrahana fanontaniana dia jereo aloha hoe inona le zavatra tena tianao fantarina dia jereo anatin'ny page sao dia efa ao ilay information. Ny farany indrindra dia ny bureau misy anay moa dia any Antsirabe, tsy manana bureau hafa ankoatra ny any Antsirabe ny service amenina ary eo akaikin'ny université privée SFA na ilay fast food atao hoe sucré salé no misy ny bureau anay misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro ary ny hariva dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 10 ora hariva. Ka izay ara ny zavatra tena tsara sy important tokony hozaraina aminareo dia mino fa ampy sy feno izay information izay ka dia manasa anareo hizara ity vidéo ity ho hitan'ny olona rehetrarehetra izay mpanaraka ny eto amin'ity page ity. Dia manasa anareo ihany koa hisuivre ny page satria raha tsy misuivre ny page nareo dia tsy ahitany zava-baovao izay zarainay mihitsiny fa
araka an'izay tena izay hoe rehefa misy zava-baovao hoe de zaraina amin'ny andalana foana anaty publication na anaty vidéo de tsara ianareo manaraka tsy tapaka de izay no afaka hanzaraintsika androany fa mirary soa anareo de mirary herinandro mahafinaritra indray ho anareo.